dia Andriamanitra zany izay moa tonga antsika hoe toriteny resaka toe-panahy foana satria na ny trésor ho angoninao ilay tenen'i Jesosy hoe inona le trésor qui ne se rouille pas heverinao fa inona io vavolombelon'ny ny asanao tsisy raha iny Jesosy zany tonga any an-danitra any renommé anao na dia serviteur de Dieu tena efa goavana be ianao tsy haiko hoe iza ohatra se biligrama zao fa nody any an-danitra dia mifahombiaza ministériel ve na tokony azy niditry ny lanitra tenena akaikinao tsia inona azy le fahombiazana toe-po le izy amen raha te hanangina trésor ianao mba trésor zay ny tenen'i Jesosy le trésor angoninao any an-danitra zay le tenen'i Paul hoe cherchez les choses d'en haut travaillons ny fiainam-panahinao toe-po travaillons foana fa ozy izy ary be da be ny kristiana mahatonga ny olona marary misy tsy mamela heloko inona le matetika tsy hoe sanatria rehefa sendra marary dia hoe anamely tena dia hoe inandray fa ho tanana ataoko fa rehefa kristiana anao misy taona rehefa metran-tanana ohatra ka tsy mety sitrana dia ny tena source an'ilay aretina misy taona tsy fizika fa inona toe-panahy tsy mety sitrany ny tenin'Andriamanitra misy marary andolavo sao dia mba misy resaka esprit d'inquiétude mila tokony délivrer esprit de doute tsy haiko dia mila ianao zany mijery an'io fiaim-panahinao io isan'andro izay ny ilavantsika ny communion amin'Andriamanitra ary io fiainam-panahintsika io ny toe-panahintsika io rehefa tsy ampy kolokolo ao amin'ny endroit secret dia tena mora simba be io ary tena io misy taona tena michute libre be dia fampiasany devoly sy ataony devoly erreur any kristiana be da be misy taona le be orgueil reny avela mahomby mihitsy misy taona ny olona eto tany zay aloha izy Andriamanitra avela ohatra ny ratsy fanahy amin'ny psaume 73 avelako mihitsy izy ireo izy mahomby ao anatin'ny friarehany dia be da be ny kristiana ny teny hoe mety ny fiainako rangaha miaraka amiko zany Andriamanitra tsy zany mihitsy ny fahafantarana fa miaraka amintsika Andriamanitra nge tsy olona ratsy saina ka hoe faly izy mahita ny olona tsy manam-bola marary tsy avy amin'ny Andriamanitra reny dia donc raha ohatra tsika ka hoe izay namaria atsika ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia diso be tsika fa mila zany tsika manana an'izay ina moa fandinihan-tena sy mila foana mandinika ny toe-panahintsika isan'andro ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tena hoe midira lalina mihitsy ianao ihany miditra lalina ao anatin'ny amanao dia jereo ve tompo miprospere ve za zany mitombo ve za anatin'ny fitiavana ny amako tombo anatin'ny fanetretena ve ny amako tombo anatin'ny tahotra an'Andriamanitra ve ny amako ary matetika fahafantaranao io toe-panahinao io dia andefasan'Andriamanitra testa hoe ohatrany ahoana réactionnao fasan'ny olona manendrikendrika anao jereo ny tantaran'ny héros de la foi rehetra anaty baiboly fa ny testa no ahafantarana natao Andriamanitra manisy ny testa na zasy ianao raha ato dia ampiasain'Andriamanitra fampitesta ato tsika dia eo tsika le mila matsapa-tena inona zao no tian'Andriamanitra ambara amiko amin'izao inona ny tiany sainako anatin'izao situation iainako izao resaka ao ve ny finoana ao ve ny fitiavana ao ve ny pardon ao ve ny fanetretena dia tsika zany rehefa anatin'ny eo amin'ny fiainantsika aza maika sosotra ny amin'ny circonstance mitranga eo amin'ny fiainanao na sosotra amin'ny olona fa mila foana tsika miditra ao anatin'ny tenantsika dia manontany an'Andriamanitra hoe inona indray ny tianao ambara amiko amin'izao aiza ho aiza ny toe-panahiko amin'izao za zao nisy taona nieritreritra be mihitsy efa olona tena 100% be mihitsy amin'ny finoko dia rehefa niditra tana endroit secret dia mivavaka tamin'i Jesosy dia ozy ny fanahy masina ianao mbola be incrédulité be za nieritreritra efa za va be finoa mety be fa ianao rehefa tena hoe mivandeha mivavaka ianao dia hoe tena manome ny liberté amin'ny fanahy masina hiteny anao fa ozy izy hoe wailty fona tompo dia zao no tena fanahy masina hoe ianao ozy izy manana foi ianao rehefa mivavaka ho an'ny hafa fa tsy manana foi ianao any amin'ny Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao zay no teneny tamiko ianao ozy tena manana foi be mihitsy ny hoe Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainan'ny hafa ary tena matoky ianao hoe rehefa misy zavatra sy n'Andriamanitra ataonao eo amin'ny fiainan'ny hafa dia tena mino ianao fa zao izy ny olonao ianao incrédule kely amin'ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ay fona Jesosy dia zao ny zavatra ny teneny fanahy masina ana à chaque fois ianao ozy izy milatsaka ao anatin'ny tsy finoana dia zao ozy izy ny fanahy masina tu traites Dieu de menteur tonga dia narian'izay feo amin'ny fanahy masina tonga dia mifona be
tonga dia nana dia fona Jesosy fa mbola incrédule. Jesosy fona fa nanao ny teninao ohatran'ny hoe mpandainga. Dia zao izy izy ambadiky ny esprit d'incrédulité izy izy dia mifanahany Satan, il est le menteur. Et derrière l'esprit d'incrédulité, Satan va te dire que c'est Dieu qui est menteur. Parce que l'incrédulité, c'est considéré comme la parole de Dieu est faux. Dis-moi bien, c'est Satan. Circonstance ne doute jamais de ce que je dis dans ma parole. Qu'importe ce qui se passe, ne doute jamais parce que moi, je ne te mentirai jamais. Si tu veux, ta fille te sent, doute, tu sais, tu voulais, tu as été amené pendant un gars. Je suis l'esprit de vérité. As na release, delis mil isanandro no afahany toepananao voaro. Dia izay travailleo. Fa ozy izy jona hoe rehefa miprospérer ny amatsika, prospérer ny santé atsika, prospérer ny finance atsika. Tsy problème n'Andriamanitra mihitsy zany tahitatsika. Fa raha miankina foana tsika tsika manko misy fotoana le fierté humain ohatrany tsika indray ny tainao. Tsy haiko ohatrany tay tsika indray zany ohatrany hoe noho ny zavatra ho tenentsika vao hoe élever le nom de Dieu. Non. C'est Dieu qui va élever son nom sur notre vie quand nous nous soumettons à lui. Tsika zany tsy mampiasa n'Andriamanitra hoe za tena proof mihitsy Andriamanitra fa velona ianao. En fait tsy anjarantsika manaproof ny herin'Andriamanitra. Fa ny fiainantsika no ampiasain'Andriamanitra ho profony fa velona izy sy mahery izy. Fa ahoana na tonga zay hoe ho tonga profon'Andriamanitra eto atoany zasy ianao fanekeny toe-panahintsika manaiky eo ambany teniny. Zay ny ilavana. Fa raha contraire an'izay hoe za kristiana dia za mahatonga na be vola be tsy fantatrao fa ny silamo koa nge be vola be. Karaha zay témoignage zay foana ny dia hoentintsika any amin'ny olona. Jereo milliardaire, jereo Amazon, zao le plus riche du monde. Et non mbola be vola no Amazon, fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Nafantarana fa olona miprospérer tsy amin'ny fanangonana ny zavatra eto tany. Satria rehefa miala eto tany ny olona anankiray dia ny zavatra jeren'Andriamanitra inona ny angoniny aminy. Fa tsy hoe inona ny angoniny teto tany. Reny ho potika daholo. Ny olona izay mahomby dia izay midemeurer éternellement en Jésus-Christ. Mampahera ohatra ho an'ny célibataire. Mety be da be miteny hoe mbola célibataire any anao fa andana mitady vady. Zao tsarovy tsara rehefa Jesosy mibazy ny fiainanao tsisy atahorana ny aveniranao. Ny aveniranao tsy miankina amin'ny vady izay mety hoe tokony hanananao. Ny aveniranao tsy miankina amina tsy haiko patron anao izay mety nanilika anao. Ny aveniranao tsy miankina amin'ny tsy haiko vola social. Ny avenirantsika zany tsisy miankina amin'izany rehetra zany. Fa rehefa Jesosy nijoroantsika sy ankinantsika azo antoka ny apitsinao. Alléluia. Dia za mahita fa misy olona mahomby eto. Ndao tsika tena ifona amin'Andriamanitra tamin'izay hoe mety nisy fotoantsika nanana fireharehana kely mieritreritra hoe taineo an' Jesosy dia le hoe valim-bavaka arabola no andeha reharehantsika any amin'izao tontolo izao nefa nanantsika an' Jesosy. Raha tenao tondra an'izany hoe ho tonga reharehan'i Jesosy zany aseho le toe-panahy araka an'Andriamanitra. Aseho le toe-po araka an'Andriamanitra. Toe-panahy araka an'Andriamanitra io tsy afaka kopien'ny Satana io. Io tsy afaka kopien'ny Satana io. Mahatonga antsika différent dia le fruit de l'esprit. Zay toetra le izy. Ka amboary ny toetranao ao tokantrano, amboary ny toetranao any am-piasana, amboary. Ampiseho ny paix, aseho ny assurance amin'Andriamanitra, aseho ny joie. Le joie tsy hoe rehefa mifaly daholo ny olona dia mifaly, fa anatin'ny olona le tsy ta hifaly mihitsy ianao mila hitan'ny olona to mifaly. Ao anatin'le nientsikendriany iny mihitsy ianao mila hita hoe ohatran'ny Joseph ary to tsy mamaly valy ty, to tsy manamary teny ty. Ohatran'le Jacob, le nanararotiny, ny akapofona nga Jacob ka tena hoe vonoko ty labany ty. Any tsara. Ary ianao tena anontany mihitsy, militsika mihaino tsara ny fanahy masina hoe test ave zao Jesosy. Fa io moa voatsika kristiana matetika, mahatonga antsika tsy mahomby tsy miakatra échelon mihitsy satria na miraha te testa foana. Ny testa mety anatin'ny relationnel foana moa ny testa ny tena marina. Ao foana, ao anaty relationnel. Io ny tian'Andriamanitra hita hoe ianao en fait ny tiany ahita ny tenanao hoe miprospérer ve zany état d'âme zany, dégradé amin'ny stagna sa mitombo. Dia nefa antsika rehefa tsy mitombo dia tsy maintsy midégradé. Dia ao tsika tena angataka ny tompo hoe zay te hiprospérer ao anatin'ny toe-panahinay, ao amin'ny toe-ponay mba ho araka an'Andriamanitra.
fa ny olona izay manaiky tefen'Andriamanitra tsy mba ho gida maimbo zany. Hono izy Andriamanitra ho lohantsika fa tsy ho rambony, ho ambony fa tsy ambany. Dia rehefa tena mamaky ny Baiboly tsika dia ny olona naomby dia inona naneho an'izay toe-panaraka an'Andriamanitra izay. Amen. Zao tsika araka itsangana hiomana indray an'izay tenin'Andriamanitra izay ampahomby voalohany indrindra toe-panahintsika sy hamolavolana izay toe-pontsika izay ho tonga olona araka an'Andriamanitra tsika. Raha nay sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo, misaotranao indray izay raha eo ny amin'izao fotoana sarobidy ahafahanao indray mamola volanay, ahafahanao indray manamboatra anay araka ny teninao, avy amin'ny teninao sy avy amin'ny herin'ny fanainao masina, mba hahatonga anay le lehilahy sy vehivavy mahomby ao aminao, le manana toe-po sy toe-panahy araka ao. Tompo, ampio izay tsirairay avy tena atsapan'izay hoe ny tena fahombiazana dia manomboka avy ao anaty aloha. Jesosy mifona aminao izay raha nisy ny fotoana ka nametrahanay fireharehana fotsiny ny amin'ny fahombiazanay amin'ny asa, na amin'ny resaka fananana vady, na fananana zanaka, na fananana vola makarena, ka nisy taona fonay maha-olombelona nametraka fireharehana tamin'ireny zavatra izay azonay eto tany. Fa Tompo ampianaro izay ametraka amin'ny fireharehanay ny amin'ny teninao rery sy ao aminao rery. Jesosy amboary izay tsirairay avy reto, atsapa tena anana an'izay conscience izay hoe tena fahombiazana dia foa an'Andriamanitra sy foa manana toe-po sy toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tompo tahio indray ny olonao tsirairay avy androany avy amin'ny alalan'ny teninao. Ahomby izy Jesosy eo anatin'ny fitiavana, ahomby izy Jesosy eo anaty fanetretena, ahomby izy ireo Jesosy avy Nazareto ny ao anatin'ny obéissance, ahomby izy ireo ny ao anatin'ny craintanao Jesosy avy Nazareto. Saotranao izay ray eo ny amin'ny teninao izay apetraka ao eny ambava mpanomponao, ahatonga anay izay lehilahy sy vehivavy mahomby ao amin'ny fanjakanao izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.